dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika ny tenin'Andriamanitra izao a fa afaka isika Jehovahandriamanitra ray misaotranao hatramin'izay satria famondramponao lehibe ho anay mbola hitenenanao mba ho fanitsinanay sy hanananay fitondran-tena vanina amin'ny isam-batan'olona eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena mihitsy tsisy afaka ilaza fa mahavita tena na afaka hitondra vahaolana fa raha vao tafasaraka aminao dia tsy misy fiadanana nangatahanay aminao dia mifanainao masonanao ka hiasa mpamerina anay ho aminao nika ny zavatra izay tanterahanay na ny asa anay tanterahanay isan'andro san'andro ny andraikitra apetraka ao aminay entinao hitsarana anay amin'ny andro farany dia manay ny fanetretena tanteraka anaiky hitsy ny teninao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Fa ny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva manao ihany tsika ny fampahirezana izay fitondran-tena tokony hananany kristianina rehetra tsy akanavaka tsy hoe ny kristianina rehetra fa raha mbola manatsofina ihany keo ny olona tsy mino an'Andriamanitra azy dia tsy misy lalana aza ho mpiadanana sy vahaolana afa-tsy ny fankatoavana famarinana ny tenin'Andriamanitra resaka tsika ny amin'ilay mpanjaka anankiray ohatra nataon'i Jesosy mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra dia maro mitaka ny mpanjaka anankiray izay nanana trosa tamin'ny mpanampiny ary tonga ny vanim-potoana hanao hampamoaka izy afiteny mpanjaka araka ny resantsika eo izany mpanjaka izany dia vao miresaka hoe mpanjaka dia olona mpitantana firenena manana vahoaka eo ambany fahefana nametrahany andraikitra fa nefa manara-maso ty mpanjaka ty nanao na toetra n'ilay mpanompony nisy tato nanana ny trosa talenta ray alina amin'ny baiboly amin'ny teny baiboly protestant ny baiboly katolika ihany keo dia raha mijerytsika ny matitoko fahavalo-ambin'ny amin'ny baiboly katolika ny andiny fahatelo amby roapolo sy ny manaraka ko amin'izany fanjakan'ny lanitra ozy dia taka ny mpanjaka anankiray izay tea motipototra ny toe-pananany tamin'ny mpanompany raha vao nanompoka nanao izany izy dia nentina teo amin'ny anankiray izay hananany talenta ray alina mitovy fa midika teny fotsiny samy hafa fa ny hevitra tena mitovy ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe raha vao kristianina zany ianao tsy hoe tena ny baiboly protestant marina fa diso ny baiboly katolika diso ny baiboly adventiste fa tena mitovy daholo fa ny fomba fitenenana sy ny fanazavana azy fotsiny no samy hafa fa ny hevitra iray ihany ary matetika nefa raha ndray raisinao zay dia mifanazava ireo indraindray maizimaizina le vocabulaire amin'ny teny amin'ny protestant fa mazavazava amin'ny dika teny katolika kanefa mazava ihany keo rehefa mijerytsika midika teny ombonana tsy miezaka mihitsy zany mpandika nanova ny famarina fa niezaka kosa mba hampafantatra ny olona azo bebe kokoa ny zavatra tiany ambara ao anatin'ny soratra masina ka miresaka n'izay talenta ray alina zay na ny baiboly protestant na ny baiboly katolika fa mazava kokoa nanambarany azy ary amin'ny baiboly amin'ny dika teny ombonana zay le talenta ray alina zay eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo hoe raha vao natomboka ny fampamoahana dia nentina teo rehetra mpanjaka ty mpanompo ty zay nanana ny trosa denarya enimpolo tapitrisa nazahoantsika ny laza talenta ray alina mira enimpolo tapitrisa denarya tatsika tany amin'ny Mateo toko faharoapolo ny andiny voalohany sy faharoa hoe tena inony ty denarya ty le denarya zany karaman'ny olona ny ray andro tsy afaka fariditsika hoe ohatrina ny vola malagasy fa ny famarinana dia zao hoe karamako ndray andro natao hoe denarya ary samy tsy mitovy io denarya amin'ny olona rehetrarehetra io arakaraka ny fahaizany ety amin'ity zao tontolo zao ty arakaraka ny fahefany arakaraka ny toerana misy azy misy tena sahirana denariahana
ao anatin'ny ray andro. Misy tena ohatran'izany eke 500 fotsiny no azo ny ray andro efa denarian zay. Misy nen'ny olona mba misy tsaratsara kokoa ny asany 3,000 ny azo ny ray andro zay ny denarian. Misy nefa tena hitatsika fa tena ahoana raha mahatonga zany fa ny karamany ny ray andro fotsiny tena mahatratra amina tapitrisany denarian zay. Ary zay io de rehefa jereva ny ty mpanompo ty enimpolo tapitrisy denarian nitrosany takiny le mpanjaka le mpitantana firenena naka izy vola io avereny ny vola fa ny zavatra nitranga de tsy nanan-kaloha izy. Tantaran'izany tsika fa maneho ny lesona onena azy ozy le mpanjaka de nafoiny ny trosany rehetra enimpolo tapitrisa denaria fa nena tamin'ny namany izy nanana ny denaria zato ndray le namany de nitakindray le trosany. Olona mba fahefany ko zany raha azo lazay tsy nanan-kaloha ty mifona takanina taona fa tsy namelany ty efa afatrosy taleta ray alina na enimpolo tapitrisa denaria na fo maimaim-pona ty anankiray ty talenta zada denaria zato tsy namelany fa gadrainy nampidiriny amponja tsy namelany raha tsy nandono hatramin'ny varaveny farany rean'le mpanjaka zany tezitra tamin'le mpanompony zay efa namoizany enimpolo tapitrisa denaria. De raha ny fitinitsika zay lesony zay Matteo 7:20 ny 9 roamby-telopolo rean'le tompony le mpanjaka zany nampanalainy tompony raha le laoso ka noteneniny ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoko lay trosa rehetra taminao satria ny fonany tamiko ianao no tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompoko namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao. Ina moa no natonga atsika nyresaka an'izay le zanak'Andriamanitra le anarana ma kristianina gamba raha itsika ny tenenina hoe tsy zanak'Andriamanitra ianao tezitra ana ny lazainao afa tsy zanak'Andriamanitra fa zao zanak'Andriamanitra de ozy ny lazainy hoe ny zanak'Andriamanitra araky ny Matteo 5:10 enondrainareo zay ny an-danitra mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mamposaka ozy ny masoandro amin'ny tsara sy ny ratsy. De ny filazan'i Jesosy Kristy azy raha tena zanak'Andriamanitra Matteo 5:10 za kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Raha teo zanak'Andriamanitra zany de io fahavalo io inona ny tokony ho traitra manoloana ny fahavalo atao mitovy tatana ny olona rehetra tsy misy ambony tsy misy ambany na ratsy na tsara asioso foana. De ozy ny lazainy ary amin'ny 5:10 5:7 naoko tanteraka ianareo taka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra de nazavaitsika io tany amin'ny Lioka 9:9 de ozy aoka ianareo ho mpamindra fo taka ny rainareo mpamindra fo raha tena zanak'Andriamanitra zany mamindra fo. De bataitsika ty amin'ny Matteo 5:20 raha tena zanak'Andriamanitra de zao mahafonitrosa rehetra le mpanjaka nahafonitrosany rehetra tam'le olona teo ambany fahefany enimpolo tapitrisa denaria araky ny resantsika hoe ny denaria ray de karaha mandray andro raha tsy nanan-kaloha zany le olona de ny tokony atao miasa ho an'le mpanjaka mandritra ny enimpolo tapitrisa andro izy de afaka mitrosany. Kanefa ny enimpolo tapitrisa andro rehefa ataotsika ny fizarana an'izay enimpolo tapitrisa andro 5 taona 480 480 mbiray hetsy taona de ohatrany tena tsika nefa raha tahiny matezy 70 na 80 taona andeha ataotsika hoe 100 taona na 200 taona ampafirin'ny ray hetsy taona zany ndikan'zany raha mbola hiasa ho amin'ny mpanjaka izy de zao tsy voaveriny lay trosa tsy voaveriny kanefa nafoy maimaimpona namindra fo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra ty mpanjaka ty
manolonany zany tena fantan'le mpanjaka fa tena na hiasa anterivozona tsy maray karama reo fa zay ny fomba nonerany azy tsy voaefa mitrosany na fomampo tsy nampidely ny amponja fa voaka teo izy nananany vola de nary azato ndray namany nampidely ny amponja de nary azato karaman'ny olona zato andro raha ampidirinao amponja zany na ohatra raha tsy ampidirinao amponja ary fa hoe niraisinao le olona satria tsy nanakaloha izy de ataoko miasa ho anahy mandritra ny zato andro tsy mandray karama vo efa nitrosany satria zany zato andro zany telo volana mahery kely fotsiny vita nitrosany afaka ihany le olona fa le nananana enimpolo tapitrisa denareo tsy afabela mihitsy de io to tena tsy afabela izy trosa tsy voaloha satria napiditra ponja zany ny namany de ozany lazainy ndimy faefatra ambitelopolo de tezitra ny tompony ka nan'olotra azy ampampijaly mandra-pandony ny trosa rehetra ozy ary tahaka zany ko natao ndraiky zay nan-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahnareo amfonareo avy ianareo ina moa mahatonga atsika miresaka am'zany miaina ty am'ty zao tontolo zao ty isika samy manany asatsika sika samy manany andraikitsikitsika ary zay tena avy amin'andriamanitra daholy ny zavatra ataotsika rehetrarehetra famindram-po avy amin'andriamanitra no ananatsika asa sy andraikitra zay tanatsika fa entina hitsaranatsika zany antoka ny fiainana mandrak'zay tsisy afabela na de andray azy ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe sarotra ny mitombo tena ho kristianina satria raha vo mijery ny soratra masina ianao dinganinonika io satria nahoana ianao te ho zanaka ny ray kanefa ianao takina ny fanondram-po tsy vitanao zany fa ny tena zanak'andriamanitra mahavitan'zany ary zavavolombelona nahita raha nitory ny filazantsara nahita toejavatra taka an'izany mihitsy fa rehefa nambara tamin'ny marina na vony nitrosa rehetra tany am'ilay olona satria tam'izany vanimpotoana zany tena sako ny tena an'izay samy mpivavaka ray fiangonana reo olona reo fa tezitra izy satria vola be tsy toko tsy filohana nananany mampidiry ny amponja rehefa fampiresaka tamiko ny andany ny resaka tamiko de tena pastera mba hiangavio fa tena mijaly ato amponja zaho tsy afaka mampanantena fa hiresaka amin'ny de tonga tany am'le olona de niresaka tam'le olona zava tsy manery fa mafy zavatra rary ny sihitsiny raha nampidirinao amponja izy kanefa vao mainka tsara kokoa nazavaiko ty matio toko fahavalo-ambifolo ty miondrika izy zava tsy manery fa zay fa marina ny soratra anazy ny pitson'iny gaga nangatahan'le olona mivoaka tany amponja tafa voaka le olona tokotrosa na foiny petraka tamiko ny fanontaniana vitako ve zany tsy mivola manitsiny fa vola natapitrisany zany fa navoakany fa mahagaga ny fitahin'andriamanitra n'izany olona zany am'izao vanimpotoana zao le fitahin'le olona na fohitrosa mahavareny tahin'andriamanitra izy tena zanak'andriamanitra zany ary zany zavatra zany tsara ho tsakotsakotsika eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa zavatra ambarany soratra masina hoe taky zany ko no ataony raiko zay nandanitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo avy am'fonareo avy raha dika zany raha tsy mamindra fo amin'ny rahalahinareo avy satria namme ohatra io nyresahantsika hoe ny lehibe mamme ohatra ny olona eo ambany fahefany ze ohatra ataony lehibe ihany nataon'ny olona eo ambany fahefany tsy manaiky le lehibe fa loavy nitrosa de ny eo ambany fahefany keo tsy anaiky kanefa andriamanitra ny tompony teny farany ary zay mieritreritsika hoe ho afabela eo amin'ny andraikitra zay tanantsika eo za manam-pahefana za ambony za manan-karena ka nafatra ny fahefako rehetra misy fahefana mijery atsika tsiraray avy eo fa eto zany mijery avatsika indray toizatsika ny zava-pana raha mijery indray tsika any amin'ny baiboly katolika fa mifanazavy io fa fanoharina ny tena ataon'i jesosy ty hoe fanjakan'ny lanitra de oharina taka mpanjaka anakiray zay mifampidinika tamin'ny mpanompony amin'ny volany
de hitatsika izy zay ny ampoly tapitrisa denaria zany tsy voaloha fa tia amin'ny baiboly katolika izy de vakitsika fa misy fanazavanao ny 5 ka hatramin'ny 7 hitatsika na baiboly katolika eo ampelatanatsika na baiboly protestant na baiboly dika teny diema na amin'ny teny frantsay de tsy miovy eo fa misy fanazavana lalindalina kokoa anatin'ny baiboly katolika inona ny zava-miafina anatin'le 7 ka hatramin'ny 7 ny taleta ray alina ozy raha mijeritsika eo anatin'ny baiboly katolika de misy a fanazavana ny 5 ery ambany ery ny taleta ray alina ozy a de sary nitrosan'ny mpanota amin'Andriamanitra sary nitrosan'ny olona amin'Andriamanitra zany hoe miotatsika eo anatrehan'Andriamanitra raha oarina takan'ny ampoly tapitrisa denaria zany hoe tsy voalohantsika mihitsy ninonino nataotsika miotako eo anatrehan'Andriamanitra raha hiezaka amin'ny herin'ny tenako anafaka an'izay tsy voalohako trosangeza be tsy lanilaniny fa ozy mitoy an'io hoe fa ny denaria zato kosa ozy a de trosan'ny olona manolona na inona mety ho fiheveratsika ny alehibe ny trosany namatsika tomba midin'izay denaria zato ampidirinao amponja le olona vita misaziny afaka izy fa raha ampidirin'Andriamanitra amponja ianao tsy afaka ao ianao tsy voalohanao mividin'izay rehetrarehetra zay noho zany matitoko 7 ty tokony andinika ny tenany olona manahoana zay milaza ny tenako ho zanak'Andriamanitra mba olona nananan'Andriamanitra trosa kanefa nafahana mamaimpona noho ny amin'i Jesosy Kristy diovina nge zany fa raha nitakian'Andriamanitra hoe aloavy ny trosanao amin'ny otanao io tsy voaloha e de ny fafana madiodio tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay lazaiko fa kristianina ary io ny tsy atakaran'ny olona n'le matiotoko 7 zay nyresantsika matiotoko 7 ny 7 ozy ny lazainy lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany ho vahana any an-danitra raisy ny olona mivilany io fa tsy maintsy mijery ny contextsika inona ny contexte ato resaka famindram-po ka ninonina fehezitsika ety an-tany ny zavatra ataotsika ety an-tany de fehezina any an-danitra ary na inona ozy a vahanareo ety ambony tany vahana any an-danitra fony zavadalina zay teny Jesosy Kristy zay mandray ohatra manamarina an'izany matitoko 7 tretra n'Andriamanitra namindra fo tamin'ny mpanao nananany denaria 80 tapitrisa na fony mamaim-pona maandriamanitra azy tsy nijerevana na tsy voalohany ary honena izy lo afoy zany ary nidikan'ny nafoizan'Andriamanitra nitrosa nafoizany ty mpanjaka ty mitrosa taminy mba ho fianarana ho tanterahany manoloana ny namany tsy tafita le afatra fa inona zavatra mitranga nahita n'le namany izy nananany trosa denaria raha dikatsika zany le nitolo tapitrisa denaria na inona hotatsika tsisy afaka manamary tena na ianao pasteur na ianao mopera na ianao presbytera na ianao zay fomba ilazana azy evangelistra na ianao missionnaire na ianao milaza ny tenanao mpaminany ny trosany zanak'olombelona 80 tapitrisa denaria tsy voaloha fa raha voalohanao zany tsy nilaina ny fahafatesan'i Jesosy fa tsy voaloha fa Jesosy no raha dika no nandoa ny onitra rehetra mba zaotsika fa nadiovana eo anatrehan'Andriamanitra tsy voaloha fa na inona mety ho faratsin'ny olona amitsika io na tonga an' Jesosy ny teny hoe tamin'ny Petera za tsy milaza aminao hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 7 zany hoe tena mamindraha fofoana na de fa fitanao fa faran'izay ratsy aza mamindraha fofoana fa nindrainareo namindra fo taminao namindra fo tamika
na mindra fo taminao zay miaino io na inona toeranao, tsy voalohanao nitrosanao, tsy voalohako nitrosako, manahoana nitoetrako eo anatrehan'ny namako. Fa rehefa mivoaka ty lehilahy ty zavatra mitranga nanana nitrosa-tena ry azato, nenina filazantsika hoe tena zany tena tsy raha renikose, tena ry azato zany, tsy afafiry nitrosatsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy namelany. Navita ratsy ianao de zao averenony fa rehefa tsy averinao miditra any amponja, nampidirina any amponja. Ny eken'Andriamanitra ny fanapahan-keviny, ny eken'le mpanjaka ny fanapahan-keviny, nampidirina ao amponjy ty ekena any an-danitra, satria zay ny fanapahan-kevitra ao. Rehefa ekena any an-danitra zany de zao ampidirina amponja koa ianao ary tsy afaka oatsony. Ary Jesosy de miteny an'izany mihitsy any amin'ny Matteo 5:10. Matteo 5:9, Matteo 5:7 de zao nolazainy Jesosy ny andiny voalohany sy faharoa, aza mitsara mba tsy ho tsarainareo izy fa araky ny fitsarana ataonareo ny fitsarana anareo, ary araky ny ohatra ataonareo no anoharana anareo. Mitsara ny olona ianao de arak'izay koa ny itsarana anao, araka ny fanoharana nataonareo no anoharana anareo. Napiditra amponja ianao, ampidirina amponja ianao. Ary io le tenenin' Jesosy. Ny olona ke mieritreritra hoe atsangano ny tanantsika fiangonana eketsika ve zany satsia, kanefa le fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina, fa eo anatrehan'Andriamanitra ekeny io fanapahan-kevitra ao. Mandray ohatra fotsiny tsy avelanao niotan'ity olona ty, rohanao tsisy amin'ny fiangonana izy de manangatana ianao ahoana ny eketsika, voaroka de tsika eritreritra fa masina ny fanapahan-kevitritsika. Ekena any an-danitra zany je rehetra fihezinareo de fihezina any an-danitra ozy, fa ho avy ko mivanim-potoana hitsangana eo amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, de iny fanapahan-kevitra ao iny iverina koa am'izay vanim-potoana zay. De antany ny anjely sy ny olo-mivonjy ray Andriamanitra am'izany hoe ekenareo ve fa roahana tsiditra feraha fanjakan'ny lanitra, de mivaliny de zao satria anao nandroaka de roahana koa ianao. Ary zay ny tsy tsapan'ny olona zay. Fitoriana ny filazany tsara mamoehitra am'izao vanim-potoana zao, tsy mitaiza ny olona, tena anana fitorantena araka an'Andriamanitra. Ary io zavatra hitatsika nao anivon'ny fiangonana, zavatra mamoehitra, satria arakaraky ny fitaizana ataon'le olona mitoetra. Ka raha hitondra firenena izy de zao tsy nampianarina an'izany izy de miteraka mpitantana mamoehitra eo anidin'ny firenena. Fa ny zavatra tsy tsapany misy fahefana ambony ao, de ny fahefan'Andriamanitra. Ataovy zay tiatsika atao, fa hitanao ndray andro any fa iny zavatra nataonao iny hivaly aminao ratra zay. Sarotra reo olona miaraka amin'Andriamanitra kanefa zay ny marina. Matoko sy mino fa samy isaintsaintsika manoloana ny androm-pahavelomantsika hoe manahoana ty asako ty, napetrako teo anatrehan'Andriamanitra ve ary nianatra ny fitondrantena tena marina ve, fa hiverina amiko angehondray andro. Voninahitro an'Andriamanitra rery any hivavakisika. Sotranao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teny mandray zay azony mindraisina. Sarotra tokoa kanefa ao anatin'izany misy ny fiadanana, ary name ohatra an'izany ianao Jesosy. Fiainao zay ny solony, ny trosa tokony nalohanay, lafinay nefa mifamarina ny teninao. Matahotra izay ny tontena ao kristiana, ny tontena ho zanak'Andriamanitra, satria manaja anao molotra fotsiny zay, fa mifonay kosa lavitra, mifona ny atonao, mifona amin'ny fiangonana, mifona amin'ny firenena. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanany tonga amintsika matrakareva.